Naomy ny zava-bita ary tonga tamin'ny tanjona niriny ny fandaharan'asa prospere ho an'ny faritra Atsinanana. Rehefa niasa nandritra ny 7 taona mahery tao amin'ny distrikan'ny Vatomandry, Mahanoro, Toamasina 2 ary Brickaville. Tamina commune miisa 13. Seapia-riana maro no nitondrana fampiroboroboana dia ny litchi, mananasy, ny tantely, ny katsaka, ny lavanila, ny poivre, ny jirofo, ny volobe ary ny rary sy ny asa tanana madinika. Fomba fiasa ny masoany ny fandaharan'asa prospere, ny fifandraisana ara-baritra tamin'ny alalan'ny fampivadiana ny vondron'ny mpamokatra tamin'ny mpandraharaha ara-baritra. Raha atao ny tombana amin'ny ankapobeny izay vokatra azon'ny fandaharan'asa prospere nandritra n'ilay 7 taona niasany teto amin'ny faritra Atsinanana dia azo lazaina hoe nahafa-po ihany satria nivon'ny asan'ny fandaharan'asa prospere aloha dia ilay hoe couplage OPOM na fampifandraisana ara-baritra ireo vondron'ny mpamokatra amin'ireo mpividy vokatra. Tao anatin'ny fanatanterahana zany dia vondrona mpamokatra teo eo amin'ny 30 no nisitraka an'izay fampifandraisana ara-baritra izay mahakasika mpandraharaha madinika 500,000. Tao anatin'izay 500,000 micro-entreprise rurale izay dia anoany amin'ny 4,500,000 ariary ny chiffre d'affaires andreo mpamokatra nisitraka an'izay fampifandraisana ara-baritra izay. Eo zany no nahatsapana hoe nafahana nampisondrotra ny fari-piainan'ireo olona ireo, nanatsara ny fidiram-bolan'ireo mpamokatra ireo ny fisitrahany an'izay tohana nataon'ny fandaharan'asa prospere izay. Ny fandaharan'asa prospere no tapitra fa efa nametraka kosa ny paikady amin'ny ahafahana mampaharitra ny tohana natao dia eo indrindra ireo rafitra mpandimbina structure relais izay manohy ny asa nataon'ny fandaharan'asa prospere amin'ny fomba fiasan'ny prospere izay miara-miasa hatrany hatrany amin'ireo partenaire mpiara-miombina antoka samihafa, ny direction régionale, ny faritra sy ireo rafitra maromaro izay niara-nanatanteraka ny asa tao fandaharan'asa prospere. Ho famparetana sy fitohizan'ny asa fampandrosoana nataon'ny fandaharan'asa prospere dia misy ireo rafitra mpandimby izay anatanteraka izany ka ny ONG Ankoay sy ny CCI Toamasina no anohy ny asa aty amin'ny faritra Atsinanana. Ny eo anivon'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana kosa no iandraikitra ny fitsinjarana ireo fitaovana sy ny fotodrafitrasa izay napetraky ny fandaharan'asa. Zava-dehibe eo ampahazo tombontsoa ny tantsoroka nentin'ny fandaharan'asa prospere. Ny fandaharan'asa prospere dia mitondra tombontsoa ho anay vahoaka mpahazo tombontsoa. Indrindra moa ho ana mpiopita telo dia isan'ny nazahoako fahombiazana araka ny fanambarana nataoko teo aloha teo hoe ny vokatra azoko dia mahazo 100 litatra ka hatramin'ny 50 litatra isam-bolana. Izany hoe mioty indimy na inefatra isan-taona farafahakeliny dia misy loharanom-bola ao anatin'ny fianakaviako zany zavatra zany. Natapitra ny fandaharan'asa prospere dia tsy midika akory hoe hijanona izahay satria ny fandaharan'asa prospere dia efa nijanona nandritra ny 3 taona tsy nanampy anay mpiopita telo intsony fa efa afaka mandeha amin'ny herintairana samirery izay mpiopita telo ankehitriny. Anisany nampiavaka ny fandaharan'asa tao amin'ny faritra Atsinanana ny fanohanana ny mpamokatra amin'ny fahafahana misokatra amin'ny tsena regionaly niarahana tamin'ny DRICC izay nandefasana ny litchi tany amin'ny faritra hafa dia ny faritra Analamanga, Itasy ary Bonglava. Notanterahana ny alarobia 3 Marsa 2024 tao Toamasina moa ny atrikasa fanakatonana amin'ny fomba ofisialy ny fandaharan'asa prospere ho an'ny faritra Atsinanana.